Tafakatra 340 ny isan'ireo olona namoy ainy noho ny coronavirus androany alarobia raha nitatra nataony profesora Anta Maria Daniel Volontina. Ny ampiefatra indray manko ireo lavy ny covid-19. Avy eto Analamanga ny 3 tamin'ireo maty ary avy any Ambanja ny iray. Tsikatra tao anaty ny totanisa izay navoaka ny profesora Anta Maria Daniel Volontina ihany koa fa niakatra ny tahany hitrangana coronavirus vaovao any amin'ny faritra sasany toy any Atsimo Andrefana, Anosy ary Boeny. Tao anatin'ny 420 ramantsy dia nahitana tranga 13 tany Toliara, 13 tany Tolaniaro ary 15 tany Mahajanga. Na dia izany aza dia mbola eto Analamanga ihany ny ivo ny valanaretina satria mbola teto Analamanga no nahitana tranga vaovao betsaka indrindra tato anatin'ny 420 farany, 500 tamin'ireo 220 sy 200 voa marina fa marary ny coronavirus raha nitatra nenty ny profesora Anta Maria Daniel Volontina. Fianakaviana misy eo amin'ny 5,400 eo no isitraka ny fizarana tapany voalohany tapakila tsena sosialim-bahoaka izay nampanantenainy ny filohan'ny Repoblika hanampiana ireo fianakaviana izay tena sahirana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Ireo izay tsy nahazo tosika famento eo aloha ary mipetraka eny amin'ny boribory-tany enina manerana n'Antananarivo no isitraka ity fanampiana ity ety Ampiandohana araka ny fanazavan'ny Hery Rasoamaromaka, governorana Analamanga. Tsy vola intsony mantsy no omena fa amin'ny alalan'ity tapakila ity dia afaka mividy entana ilainy amin'ny andavanandro ireo fianakaviana sahirana ireo. Voafetra ho 2 isaky ny vakiparitra eny anivon'ny Fokontany ny isan'ny toeram-pivarotana afaka mandray ny tapakila ka afaka mandray eo amin'ny fianakaviana 50 eo ny toeram-pivarotana iray. Ny sokatra androany alarobia 15 Jolay ny tsena ny lavanila maitso an'ny faritra amoron-dranomasina ny Analanjirofo, Sava, Atsinanana, Atsimo Atsinanana ary Vadivavy Fidivinany. Afaka mivarotra ny lavanila maitso ankahalalahana manomboka izao ireo mpamboly na dia voafetra eny amin'ny toerana tokony hamarotana azy ihany aza ny tsena sy ny ady varotra no tokony handeha. Mampiavaka ity tsena misokatra ity ny fisian'ny fepetra maro tsy maintsy arahina sy hajaina noho ny fisian'ny valanaretina covid-19. Ny famerana ny isan'ireo olona afaka miditra ny anaty tsenan'ny lavanila, ny tsy maintsy hanajana ny elanelana iray metatra, ny fanaovana arotava sy ny fanasana tanana. Indrindrindrindra ny tsy fahafana mivezivezy loatra noho ny ayay amin'ny mety hiparitahan'ny valanaretina.